Klasy topovavy anterina ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazeta ao anatin'izay fampalalam-baovao zay. Eto kosa dia manasantsika rehetra anaraka indray ny fondarana l'invité du jour ao amin'ity alina ity araka ny efa nafantarana antsika ho vahintsika ao amin'izao alina izao Andriamatoa Imbiky Herlaza izy moa no secrétaire général eo anivon'ny ministère ny fitsarana. Miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Faly miarabanao namana gasikara faly ihany koa miaraba ny voaka malagasy izay manjohy antsika ny alina ary misaotra anareo amin'ny fanasana. Mankasiraka indrindra ny amin'ny fanekenao an'izay fanasana izay Andriamatoa secrétaire général satria tena zava-dehibe ny voalohany eo ny maha tompona raiky mpanjakana anao secrétaire général isany andraikitra goavana anatina ministère izay everina fa stratégique ihany koa eto Madagasikara eto fa ny faharoa maha technicien anao olona lalàna anao no sady mampitsara anao ihany koa no tena anasana anao manoloana ny fiazakazany ny toedrara zany izay misy eto Madagasikara eto zany indrindra no isoraka anao kanefa ety am-pendohana raha sitraka ao dia tsara ny miaraba andreo avatsika namantsika manaraka isanandro ny fandarana amin'ny fahita lavitra tsy eto Antananarivo any fa hatrany amin'ny faritany dia manaraka atsika isanandro mesese torak'izay ihany koa ireo mieno ao amin'ny onjapeo Real 94 FM sy isika manaraka amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara manaraka mivantana manodidina ny 50 ireo firenena manaraka atsika ho amin'izao aly zao Andriamatoa secrétaire général izay anaovantsika kopatanana manokana arak'izany dia ifantoka bebe kokoa tsika eo amin'ny lafiny lalàna ny tontolo ministère sy ny manodidina an'izay ary ny rahapirenena moa tsy ho adinitsika mety tsara ihany koa nefa ny afantaranareo hoe iza ny vahintsika ao amin'ity aly ity Andriamatoa Imbiky Herlaza moa dia fantatritsika maha secrétaire général azy eo anivon'ny ministère-ny fitsarana fantatritsika ihany koa efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena teo amin'izay sehatra zay sy tany amin'ny faritany efa mpiambana ihany koa tao amin'ny CES efa mpiambana ihany koa teo anivon'ny magistrat teto Madagasikara zany teo aloha dia secrétaire général ny ministère-ny arenankibon'tany ary ankehitriny zany dia ministère-ny secrétaire général eo anivon'ny ministère-ny fitsarana zay ngamba no lalana mety hoe ahafantarako anao aloha asa raha misy fanamarihana na fantsina tompoko. Angambany tsy misy zavatra hitsy fa dia ny tena tokony hanaovana izy ngamba dia hoe mpiasam-bahoaka. Mpiasam-bahoaka manao izay indrindra ny fanontaniana voalohany izay tena manitikitika aloha dia ny hoe raha tonga eto ianao ijery ny tombontsoam-bahoaka amin'ny maha-teknisiana anao ve sa kosa ijery andreo olona izay nanendry anao ianao ao anatin'ny adefritsika tompoka. Izay moa ilay antsointsika hoe tamberina andraikitra ary tamberina andraikitra amin'ny maha-pitsara azadily fa alohan'ny maha secrétaire général dia pitsara aloha ny tenako na teo aloha na aorinan'izao fanendrena izao ary ny pitsara zany dia nanao fianianana hiasa ho an'ny vahoaka ary rehefa mamoaka didy sy mandray ny fanapa-kevitra rehetra dia ho an'ny vahoaka. Ny tiako tenenina zany dia ho an'ny vahoaka no nametrahana ny tenako eo ary tsy nisy zavatra hafa mihitsy. Zany natrany zany efa tsara ihany ny alalantsika fa milohan'ny secrétaire général ministère-ny fitsarana anao dia efa secrétaire général ny ministère-ny arenankibon'ny tany ianao ny fanontaniako raha ny andraikitra ao sy ny traikefa ary ny fahaizana izay anananao inona kay ny ataonao any amin'ny ataontsika hoe ministère-ny arenankibon'ny tany tompoko raha mba azonao valiana zany. Raha antsika mahafantatra fa mizara anankiroa ngeza be ny seratry ny arenankibon'ny tany eo aloha le sehatra social sy économique fa azadinany koa fa lalàna no mifehy azy ka rahantsika mahafantatra fa betsaka zao ny fanavoazana ny lalàna misy eo anivon'izany tontolo ny arenankibon'ny tany zany ary zany no anisan'ny nanekeko ny fanendrena tamin'izany fotoana izany mba anovana n'ireo lalàna ireo ahafahantsika mitodika bebe kokoa zany amin'ilay fanasoavana ny vahoaka sy ny firenena malagasy anatiny zany hoe arenankibon'ny tany zany. Anisan'ny valibabena izay nataonao an'izao fitondran'izao hoe izany itoerana maha secrétaire général ny fitsarana anao io sa tsy nisokatsianao azy? Afaka tsy nanaiky ny tenako satria betsaka ny fomba ahafahantsika manao ny adidy amin'ny tany sy ny firenena fa mihevitra kosa ny tenako fa tokony hitondra ny anjara biriko an'izany vahoaka malagasy izany ary izay no ny heverako mba ho anaovana an'izany hoe andraikitra maha secrétaire général teo amin'ny ministère ny arenankibon'ny tany zany.
ny zavatra misy a tiana aloha na tsy tiana tianao na tsy tianao dia anisan'ny filofiaratra amin'ny anaran'ray ianao satria ny rainao ihany koa dia anisan'ny mala-pahaizany amin'ny tontolon'ny fitsarana sy ny lalàna eto Madagasikara raha hoanao manokana masamilaza ve imbikery laza androany fa nahadimby anirainy le matoa imbika anakile anatin'ny fanajana foana no ezahana manaraka ny sorodalana zay nitaritin'ny ray misy ny zavatsoa zay napetrany tamin'ny tontolon'ny fitsarana sy tamin'ny tany sy ny firenena mety misy ihany koa ny zavatra hafa mety tiana hoanaovana an'izany hoe fandimiasana izany fa tsy voatery ho izay no tena natapa-kevitra hanao ny mpitsara aloha fa satria ny lomanita anatin'ilay sehatra nahita ny fahorian'ny voaka malagasy ary nahita fa izany fitsarana zany no anisany ahafahana zany manavotra an'ity firenena ity. Nazanatrano itoerana zay ametrananao nametrahany fitondrananao amin'izao fotoan'izao io ve ahafahana misokajy anao amin'ny maha-olo-mpanjakananao tiako tenenina dia hoe misokajy ny tenanao mpanao politika ve ianao sa teknisianina androany le matoa hery laza imbika. Ny fanendrena amina andraikitra toy ireny moa zany dia fanendrena ara-teknika aloha satria raha tsika mahafantatra fa ny membre ny gouvernemanta no anisan'ny toerana politika fa raha ny andraikitry ny sekretera général zany dia ny tena mampandeha ny asa-panjakana na hoe administration publique zay ny anisan'ny asa voalohany ataony. Eny andretrarehetra zany andriamatoa sekretera général dia tsitsatsitra tsy aritra avokoa iroso amin'ny ADF tsika inona zavatra misy anivon'ny tontolon'ny fitsarana no anokafatsika azy rasiraka ao anisan'izay tena mampitabataba ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ny resaka fitsarana satria raha nambara ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara andriamatoa Clément John zao dia idiranareo eo anivon'ny ministera sy ny fiadidinan'ny repoblika zay olona vitsivitsy nga no ilazako azy ny amin'ny resaka asa mpitsarana ka lasa tsy maleo tena intsony le mpitsara eto Madagasikara amin'izao fitondrana izay misy anareo izao asa manaiky an'izany ve ianao lasa voatotohana amin'ny asan'le mpitsara matahotra ihany koa le mpitsara manoloana n'ilay fijabahanareo sy le baiko zay omenareo indrindra fa ho an'ny mpitsara zay mamoaka didy manaiky zany ve androany ny sekretera général ny ministeran'ny fitsarana ary tsy azo atao hoe mamotika na manaratsindrika an'le fitondrana mihitsy ve izay fanaroa-parafana zay ataonareo zay tompoka. Ya tsara tokoa ny mitondra fanazavana amin'ny voaka malagasy satria matetika manko izy io misy filazana vilana ary fotoana angamba ny annual gasikara mba hitondranany zany hoe fanazavana mahakasika ny fomba fitantanana ny raharam-pitsarana raha ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fanajana indrindrandrindra zany ny ataontsika hoe fahalevantena ny mpitsara raha ny principe fondamentaux ho an'ny indépendance ny justice izay napetraka tamin'ny Nations Unies zany tamin'ny taona 1920 sy 1990 zay nankatoavin'ny firenena malagasy eo ihany koa zany lalam-panorenana raha tsy teny fotsiny andiny fa 7/100 zay milaza fa ny filohan'ny repoblika no miantoka n'izany fahalevantena ny fitsarana izany eo ny lalàna maro samihafa toy ny hoe statut de la magistrature ny code de déontologie ny loi sur le conseil supérieur de la magistrature izany rehetra izany dia mametraka ny amin'ny hoe tsy azo atao na oviana na oviana ny mibaiko andreo mpitsara mpamoaka didy hitantsika ihany koa fa misy rafitra ataontsika hoe manokana napetraka ihany koa tamin'ny 1970 zay antsoina hoe pôle anticorruption izay mbola voa amafisina bebe kokoa ihany koa zany hoe fahalevantenany zany noho ny ady manokana zay apetrany fa raha ny lalam-pandrena sy ny lalàna no jerena zany ny ministeran'ny fitsarana dia tsy afaka manome baiko raha tsy ireo mpitsara ao amin'ny fampanoavana na ny fampanoavana ambony zay le hoe subordination hiérarchique eo ihany koa zany ny ataontsika hoe afaka mihitsy ny manao dénonciation ny mpitsara mpamoaka didy raha misy ny intervention na pression na amin'ny fomba maro samihafa zany mety tsy avy aty amin'ny ministeran'ny fitsarana ihany fa mety avy any amin'ny mpanao politika mety avy any amin'ny olona manodidina azy rehetra any afaka manao an'izany izy manoloana ny conseil supérieur de la magistrature izay miassiste ny président république anatin'izany hoe mahagaran azy ny indépendance de la magistrature ary amin'izao fotoana izao dia tiako ny manamarika anao fa tsy mitsabaka mihitsy amin'ny raha rahampitsarana ny ministeran'ny fitsarana indrindra fa
amin'ireo mpitsara-pamoaka didy tsy misy fitraikany amin'ny toeran'izy ireo anefa ny ve zay aza dino fa ny politika akapobean'ny fanjakana dia tokony atao foana mampiatra an'izay amin'ny tany sy ny firenena raha fampanjakana zany hoe administration publique fonctionnaire ihany koa na manana statut spécial ny mpitsara dikan'izay zany dia adidiny ministera fitsarana ihany kosa nefa no mitondra manome toromarika maro samihafa anatin'ny fanajana ny lalàna mba ho fanatanterana ny politika akapobean'ny fanjakana ohatra hoe makasika ny lutte contre ataontsika hoe ny vol de bovidé phénomène dahalo aona moa zany tsy anaovana ny toromarika makasika an'izany any amin'ny raharam-pitsarana hoe tokony hijerentsika ihany ahoana ny fomba anaovana an'izay makasika ny kidnapping sy ny attaque à main armée manome zahay a toromarika ankapobeany fa tsy baiko eo zany le conseil supérieur de la magistrature izay a mitantana ny carrière ny magistrat tsy ny ministère fitsarana ny mitantana zany ny resaka affectation ny nomination amina postena chef de juridiction tsy any ministère fitsarana manao an'izany ka izay no mametraka n'le garantie d'indépendance ny tena manahirana mantsy tsy maintsy le zava-misy ny jerentsika zany fanambarana sy resaka ao zany mantsy to ohatry hoe efa texte soratra amin'ny toetra lalàna misy eto Madagasikara fa le tena zavatra tena iainana zany manam-porofo an'izany ny reny ny filohan'ny sindikana mpitsara namoaka an'izany resaka zany mihitsy ary tsapany fa misy baiko matoa matahotra le mpitsara amy ohatra aminao ary efa nanao karazana famindram-pahefana nga ny ministre ny fitsarana teo aloha tamin'ny ministre ny fitsarana vaovao dia nilaza mazava mihitsy fa ny fandavany ny baiko avy amin'ny asa fiadidinan'ny repoblika raha ny fanambarana zay nataony momba ny resaka fitsarana no nanalana azy manam-porofo an'izany a ny taratasy zay noentin'ny ministre ny filohany antenemeran-doolona rehefa nyvahiny teto amiko teto a nitondra taratasy misy soratanana na tompona andraikitra anivo fiadidinan'ny repoblika izay manome baiko ny tokony ampidirana olona anankiray a any amponja vonjy maika asa olona fitondrana teo aloha ve sa inona ny antony a zany rehetrarehetra zany no ahafana manam-porofo hoe tsy manana fahaleovan-tena intsony ilay mpitsara eto amintsika dia matoa secrétaire généraly ahoana zany ny hevitra ao amin'ny mampitsara zay nanao fianianana anao tompoka ny tenako aloha mahita zany fa voalohany aloha raha mahakasika ny toerana ministre ny fitsarana dia anatin'ny pouvoir exécutif izy dikan'izay zany a misy rafitra mife azy eo aloha ny premier ministre lehibean'ny gouvernemanta eo ihany koa zany a ny filohan'ny république iny zany dia mazava tsara fa tokony manaraka izy ny toromarika izay a avy any amin'ireny tompona ndraiky mpanjakana ambony ireny fa anjarany kosa amin'ny maha-ministre ny fitsarana tsy ministra amina ministera hafa izy fa le fitsarana mihitsy a dia anjara no mitady an'izay hoe ahoana ny anaovana équilibre mba ahafana zany manatanteraka n'ilay ataontsika hoe zavatra nanirahana azy fa kosa amin'ny fanajana tanteraka ny indépendance ny magistrature sy nahitan'lay taratasy tsy mandray baiko satria toerana ministre toerana politika taratasy nolazaina sady tsy nanatrika ihany koa moa le passation satria mbola niasa tany amin'ny toerakafo fa ny tiako tenenina zany dia tsy fantatry moa nisy zany baiko zany sa tsy nisy ary za moa afaka manamarika fa raha ny tenako manokana moa zany dia ny olona lehibeako voalohany dia ministre ny fitsarana ka mino aho fa mety hoe anatin'ny toromarika angamba nyzany zavatra zany ary mieritreritra koa ny tenako hoe tsy zany ngamba ny antony mety analana ministre ny fitsarana fa mety misy antony maromaro satria raha tsika mahafantatra nefa misy ny contrat programme zay iarahan'ny ministre sy ny filohan'ny république misy ny évaluation zany atsika zao hiditra amin'ny volana décembre dia misy ny évaluation ny ministre sy ny mpiara-miasa aminy a toy zahay zao dia anaovana évaluation fa tsy fantatra hoe tanatin'izay contexte zay ve le izy a fa zay moa zany fahitako azy dia mbola tsara ihany no mijery hoe ahoana ny fandehan'ny tena marina ahoana ny fandehan'ny tena marina hoe ianao andre matoa secrétaire général radiny atsika raha jerentsika ny fitsarana nandritra an'izay ataontsika hoe rotaona latsaka kely zany zay nitantanana zao fitondrano zao a dia lasa atao karazana fanakonam-bava andreo olona zay ataontsika hoe tsy mitovy hevitra na olona fitondrana teo aloha le fitsarana am'izao fotoana zao na afanenjehana azy ireo mihitsy rehefa tena diniana azy andreo matoa secrétaire général ny zavatra misanga dia vao mainka ohatra ny lasa mitabataba ny olona tabataba le vahoaka me mahanitra le vahoaka tena tsoroko aminao hoe amin'ny hery laza
imbikanao mihitsy tsy fotoana ny ataontsika hoe famirana ve zao na fampihavanam-pirenena na fijerena ny fitoniana mihitsiny a mba ho tombotsoa ambonyle firenena reo zava-misy eto amin'ny firenena zao tompoko ny fitsarana ve instrument politique sa tsy dia tonga dia avaliko anao hoe gasikara ny valiteny fa tsy instrument politique ny fitsarana inona no afanao voalohany aloha raha nijery ianao ny tantaran'ny fitsarana tanatin'izay roa taona zay sy ny teo aloha ireo olona rehetra ataontsika hoe chef de course chef de juridiction ny ka tamin'ny ataontsika hoe ny fitondrana teo aloha no nipetraka ry zareo ny manaraka an'izay ihany koa dia ny membre ny conseil supérieur de la magistrature zay lany ary mitantana ny carrièrany zareo zany a dia tapitra amin'ity taona ty ny fahatelo taona izay nalany azy ny tiako tenena zany dia ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny fitsarana ireo a dia tsy novaina raha ohatra ka misy mako zany hoe tentative na instrumentalisation politique izany a ary raha hita hoe tsy manome an'izay garantie zay ny conseil supérieur de la magistrature dia mora amin'ny fitondram-panjakanany no mampanova ny olona mba ho olony fa matoa zany napetraka teo ireo olona reo ny critère amindrana sy anoloana n'ireny olona reny dia hoe rehefa feny 5 taona no tokony mikisaka satria lasa misy zany le ataontsika hoe fifangaroana be loatra amin'ny olona maro samihafa eo ary tsara ihany koa misy enrichissement amin'ny tontolon'ny asa mba miovaova toerana zany ianao mba mahazo expérience hafa dia ny olona mendrika ihany koa tokony mba mahazo an'izay tsy nisy zay zavatra izay ka ahoana moa ny afahantsika miteny azy fa angambany ny tena marina misy fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy tsy misy tsony le fanekena tsy misy tsona zany le intsony le fanekena n'le tsy maty manota zay manko ny zavatra nisy foana teo aloha hoe misy raha matahora misy an'ilay tsy maty manota zay akaikikaiky ny fitondram-panjakana dia tsy nisy tsony zany zavatra zany a mandeha araky ny tokony ho izy ny raha ampitsarana dia satria hoe voatointoana ny ataontsika hoe ny intérêt an'ireny olona reny dia milaza izy fa misy instrumentalisation politique angamba ny tsika rehetra na ny mpitondra fanjakana na ny ivelan'ny fitondram-panjakana tokony manaja foana ny indépendance'ny fitsarana anjaran'ny fitsarana ny mahafantatra hoe iza ny tokony hoenjehana nanao inony tsy ny mpitondra fanjakana ny no mitory fa ny olon-tsotra zay ny azadiny zay zavatra izay na ataontsika ihany koa hoe ny rafim-panjakana anankiray raha mahita ohatra hoe fanodikodonana mandeha rehefa aveo ny fitsarana ny mahita hoe ahoana ny tokony hanenjehana azy ahoana ny tokony hitsarana azy ka fahasaingin'ny akamaroany reo raharaha ataontsika hoe mafampany reo andrimato secrétaire général saika ny ministère public foana no mpitory ao anatiny nandray ary rehefa fampanatsoana tsy hitanao hoe iza le solo tena mpanjakana mitory ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay hiteny ianao hoe tsy atao fitaovana lay fitsarana inona ny tiako ambara raha tsy atao fitaovana le fitsarana na hoana ny olona ny fitondrana eo aroa no saika tratrana raha-pitsarana miditra ponja vonjy mainka amintsika mifampiresaka zao a fa nahoana ny olona ny fitondrana kehitriny a tsy misy tratrany zany mihitsy a sa madio avokoa ve ny olona ny fitondrana amintsika mifampiresaka zao na ny olona tamin'ny fotoanandro ny andetsika hoe tetezamita andray ohatra aminao a ireny zao ny raha makasika ny écran plat zay anisan'ny teraka sahondresaka be to Madagasikara fa mandrakitsika sianao miresaka zao io tsy mbola nisy raha-pitsarana na fanadidina momba n'zany raha zany masamilaza zany ianao androany ve fa mbola tsy fitaovana politika ihany a ity fitsarana araka ianao déclaration ny tale général ny Bianco fotoana vitsivitsy zay dia nanazava izy raha makasika ny raha écran plat fa misy aloha ny fitoriana zay amin'ny haute cour de justice voalohany ary ny manaraka an'izay dia misy ihany koa ny fitoriana tao amin'ny pôle anticorruption ary nalefa nanaovana fanadihadiana teo anivon'ny Bianco zany zavatra zany izy io zany raha ampitsarana io gasikara tsy anaovana publicité fa asanay io asan'ireo mpitsara io tsy voatery zany raha misy raha-mpitsarana tonga ao aminy ary indrindra fa misy an'ilay secret de l'information tsy voatery mihitsy zany a iantsom-panao gazety dia ampafantatra hoe ianina dia voakasika an'izao fa za miteny aminao fa betsaka ny tompon'andraikitra na taloha na amin'izao a izay a mandalo ny raha-rahampitsarana rehefa iza no miditra ponja dia rehefa iza no tsy miditra ponja rehefa iza rehefa tonga teto amiko ny saky andriamato secrétaire général a dia tena namitsahako an'izao fantany izao hoe gaga mitena anay amin'ny mampanao gazety fa naray ary misy rara mbola ao anatina fanadihadiana misy gazety akaiky ny fitondrana efa mamoaka sady ny vesatra iampanganan'le olona izay mbola voafanadihadiana mbola tsy misy ataontsika hoe famoahana didy na enquête au finanana
zany le tranga misy eto amin'ny firenena ka ahafahako mametraka an'le fanontaniana aminao mantsy. Izy any manao journalisme d'investigation ohatranareo zao ahoana moa ohatra hoe za moa tsy nahita an'le taratasy fa ianao moa ny laza hoe lisan'izany taratasy zany narangaranga teto ahoana ny nafanana azo an'izany koa ny olona anatin'ny fitondram-panjakana ve ny namoaka an'izany sa ny avy any amin'ny fanoherana ny namoaka an'izany nefa ny anaty dossier mpanjakana zay ny tiako tenena hoe tsika koa ny manaja n'ilay liberté d'expression sy ny d'information mety amin'le journalisme d'investigation nahitany an'le olona an'izay tsy misokajy mihitsy ny tenanay hoe mpanao gazety aviaiza na aviaiza fa samy manana ny foto-kevitra hijoroany dia tsara ho an'ny vahoaka malagasy ninona ny vaovao mivoaka eo raha vaovao tena marina sy voamarina fa zay zany tsy tokony hosokajiana mihitsy hoe le mpanao gazety mahazo information satria akaiky sa lavitra ny fitondrana fa ianareo rehetra dia manana an'izay hoe journalisme d'investigation ahafahanareo mitondra n'ilay information aminay vahoaka malagasy. Malonja indrindra ny zavatra tiako ambara aloha raha misy ny vaovao azo afa amina raha ao anatiny dia tsara aloha mitenanao fa ny ao anatiny ihany mamoaka an'izany ahafahany ety ivelany mahafantatra an'izany hitantsika reny raha momba ny misy ny fahasalamana teo aloha reny ny raha na écran plat io ary zay tao anatiny ihany ety ivelany tsy mahafantatra ka zay indrindra ny viny fantaniko hoe misy olona milaza zany raha ny loharam-bavao zay nanambara voarayako fa ianao anisany andeha ataontsika hoe karazana antenne miaraka amina tompona andraikitra anankiray eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika eo manao ny asa rehetra zay fanenjena ary baiko avy amin'ny olona akaiky ny filoha no arahanareo rehefa teto amin'ny fandarako anefa ny Andriamatoa Augustin Andriamananory dia nanamafy mihitsiny fa nilaza fa ny fanagadrana olona dia tsy mety ary anisan'ny fototra hoentin'ny filohan'ny Rajoelina hitondrana amin'ny firenena zany nanamafy ihany koa izy fa ny vadiny Roly Mercia atao mifampiresaka amin'ny Andriamatoa Augustin Andriamananory midiky zany fa olony fahalalahany zao fitondrana zao saingy nefa misy foana le fanenjehana politika miteny koa ny filoham-pirenena fa hoe tena resy lahatra fa tsy tsara ny fanenjehana samy malagasy raha tsaronao iny fanambarana iny misy mihoatra ny ataontsika hoe filoham-pirenena ve zany asa manodidina sa ao arinany sa ao amin'ny fitondranao manome baiko anareo Andriamatoa secrétaire général. Ny tenako aloha zany dia manamafy eto fa mbola tsy nahazo baiko mihitsy avy amin'ny olona ankoatran'ny lehibeako zay aloha dia tsara gaba ny manazava n'izay izay lehibe anao zay ny ministre mazava ho azy moa fa ny ministre ny fitsarana ny lehibe ny secrétaire général ny ankoatran'izay zany dia misy foana ilay ataontsika hoe coordination ny action gouvernementale izany hoe ny secrétaire général zany dia technician manara-maso ny fomba fiasan'ireo ataontsika hoe département technique miara-miasa aminy fa azadiny ihany koa fa manara-maso ihany koa ny asany ao amin'ny parquet général sy ny parquet izay zany le coordination n'ilay asa zay ataony secrétaire général anatin'izay coordination zay misy zany ataontsika hoe fifehezana bebe kokoa mba hahafahantsika satria ianao eny miteny hoe menimenina ny vahoaka malagasy raha mametraka tsika zany tanjona anankiray satria rehefa mitantana ny zavatra tohitonina dia tsy maintsy misy tanjona aloha jerena dia hoe ahoana ny fomba atongavantsika amin'izay tanjona ohatra fotsiny zao raha miresakytsika hoe ny lutte contre ny lenteur administrative ao anatin'ny fitsarana ela loatra ohatra ny raharaham-pitsarana eny anivon'ireny rafi-pitsarana rehetra reny mety 20 taona 30 taona vao tapitra hatrany amin'ny cour suprême ny raha anankiray tsaraina dia asan'ny sy adidin'ny secrétaire général no manara-maso an'izay hoe afaingano ny raharaham-pitsarana inona ny olana tsy mampandeha n'ireny zavatra rehetra ireny satria ilay vahoaka malagasy zany dia mahita fa ohatrany hoe tsy misy ilay fitsarana zay mitodika bebe kokoa any aminy misy ohatra ataontsika hoe phénomène dahalo any amin'ny toerana maro samihafa any dia tsy maintsy milaza zany ianao amin'le rafi-pitsarana hoe jerevi tsara ny fomba fanenjehana ny tony zavatra itony satria tena tokony ho tafiditra anatin'ilay politique pénale anareo ny zavatra toy itony fa betsaka loatra io phénomène io ary tokony mijery ianareo ny fomba hitantanana an'izay ka raha izay no teneninao hoe manara-maso akaiky mba hahafahantsika zany manome fahafaham-pony vahoaka dia marina fa dia zay no adidy sy andraikitra nametrahana ny tenako eo dia zay ny zavatra atao fa raha ohatra kosa hoe baiko politika na intervention politique dia ny tenako teneniko aminao fa dia raha hisy izany zavatra izany ndray andro dia vonona ny
ametraka ny lakile amin'izay afaka mandimindray fa matoa zany mbola eto aloha hatramin'izao a dia misy ilay fanajana n'ilay rafitra misy an'ilay fanajana n'ilay ataontsika hoe fahafahan'ny fitsarana sy ny fahaleovantenan'ny fitsarana dia mbola afaka aloha zany ataon'ny fiaraha-miasa satria raha ohatra ka tsy mitovy amin'ilay firehekevitra ny zavatra misy a ny tena mpitsara teo aloha ary mbola hiverina mpitsara dia tsy maintsy manaja foana n'izay principe sy valeur mampitsara izay ny andraikitra ao mantsy tafiditra ao anaty indrindra io sehatry ny fampanoavana io ianao mbo anisany nanamafy an'izany zany teo a dia matoa secrétaire général anday ohatra aminao resaka momba ny lalàna idéalson izahay teto niaraka tamin'ireo sak ny rafitra miady amin'ny kolikoly reo dia misy mpitsara mihitsy ny teny fa io secrétaire général ny ministère amin'ny fitsarana io mihitsy no miditra manome baiko amina rara isan'ny tokony ary milaza mihitsy ny ianao fa tokony manaraka n'ilay ataontsika hoe politika amin'ny fitondrana ny fitsarana ny fantaniko zany a dia matoa imbikery laza ma secrétaire général ianao a ny lalàna ve matoa secrétaire général no atao manaraka ny politika ny fitondrana tsy zany ve mahatonga n'ilay fitsarana lasa tsy atokisan'ilay vahoaka intsony zany amintsika mifampiresaka zao a ka mahatonga n'ireny atao hoe fitsaram-bahoaka mahasamihafa satria tsy mahatoky an'ilay fitsarana ntsony le vahoaka amintsika mifampiresaka io a ary lasa mitabatabaka mahatonga ny olona tsy andeha rafitra ny lalàna rehefa misy tranga anankiray fa tonga dia mifamonoana ny zava-misy eto Madagasikara. Ny voalohany indrindra aloha zany raha ny tolo-dalàna idéalson dia raha tsika mahafantatra angambany fa proposition de loi zany hoe tsy niainga avy tamin'ny pouvoir exécutif zany fa niainga avy any amin'ny pouvoir législatif zay aloha voalohany indrindra ka aza adino nefa ny système anticorruption dia voasolotenao ny ministèren'ny fitsarana amin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana zay aloha voalohany indrindra ka raha ny fanaovana les proposition de loi aloha dia rahantsika mahafantatra zany fa tsy niainga velively avy tamin'izy akoatra n'ilay olona zay nanolotra azy ny faharoa zany raha jerentsika ny décret tamin'ny 2019 zay mahakasika ny organigramme ny ministèren'ny fitsarana dia ny ataontsika hoe ohatra hoe ny pôle anticorruption dia rattaché mivantana zany any amin'ny ministry ny fitsarana dikan'izay zany ny secrétaire général dia tsy afaka mihitsy mitsabaka amin'ny raharahan'ny pôle anticorruption zay zany dia tsara ny manazava n'izay zavatra izay ka io zany tsika moa manaja foana n'ilay liberté d'expression e le olona koa mety tsy mahafantatra izy mety tsy mahalala na hoe mety tsy nikaroka tsara alohan'ny teny zavatra fa mazava tsara angamba ny répartition na mission sy ny répartition na attribution ministèren'ny fitsarana dia zay ngamba ny tsara ihany no mitondra ny fanazavana ary indrindra fa tsy miova io organigramme io zany hoe rehefa tonga teo zany ny ministry ny fitsarana vaovao dia tsy nikitika mihitsy fa nanaza foana ny zany hatramin'izao mahasamilaza zany le matoa secrétaire général ministère fitsarana androany imbiky hery laza fa tsy misy dia tananao reny raharaha zay fanendrehana mpanao politika olona ny fitondrana teo aloha reny raha andray ohatra ary mbola rajona Roli Mercia ary Berija sy ny mbola tsy secrétaire général ministère fitsarana moa tamin'ny taona 2014 fa raha mijery ianao reny dossier ataontsika hoe mahakasika infraction économique et financière ireny dia taona 2014 sy 2014 no akabeazany nasanatranay zany fa ianao hoe tsy mba resy lahatra hoe tokony fotoana najanonana ny resaka fanenjehana politika ny olona fitondrana teo aloha amintsika mifampiresaka zao fa tokony hoe iroso an'ilay fampiavana pirenena ny fitondrana amin'izao fotoana iainantsika zao tompoko tsika koa zany tokony manabe tsika satria izay koa nisany hitako hoe anao anatin'ny rôle ministèren'ny fitsarana raha tokony anentsika ny fampanoavana satria hita fa misy fandikan-dalàna kosa ary mety hoe afaka porofona amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa izany dia tsy tokony alikaloka amban'ilay mahampanao politika azy ny olona anankiray na hoe tokony mialikaloka anatin'ilay hoe izahay dia akaiky ny fitondrana teo aloha fa izaha zany dia miprône foana n'ilay état de droit niza zany olona eto Madagasikara dia tokony mitovy ny fampiana ny lalàna aminy raha ohatra ka hita zany na everina fa honana oeloka izy za zany mino fa mbola averiko ombieny foana hoe tsy instrument politika mihitsy ny ministèren'ny fitsarana ary tsy instrument politika mihitsy ny fitsarana raha amin'izao fotoana izao fa zay fotsiny hoe raha ohatra ka misy eloka ve
hoenjena sa tsy hoenjehana azadina nefa nyvahoaka malagasy foana no victime amin'ireny zavatra ireny raha manenjika ihany koa na mitsara ny fitsarana dia amin'ny anarany vahoaka malagasy ka raha ohatra hoe misy everina fa fanodikodonam-bola goavana izay tokony niditra tanatin'ny kitapom-bola mpanjakana raha miditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izy dia ahafahantsika manao an'ireo fotodrafisasa rehetra dia tokony ekipa maso ve tsika sa tokony atao ahoana zay zavatra izay ny amaranako zay tontolo ny fitsaran'izay satria hitra resaka fa za manko mijery ary manao fananadiadiana fa makafakana mihitsy raha izao fomba fiasa amin'izao fotoana izao ianao hoe tsy mahita fa raha izao no mitohy eto Madagasikara dia tsy maintsy isy nylay atsotsika amin'ny fiteny frantsay hoe alternance iny anivon'ny fonja ka ianareo indray no hiditra ary mivaova ihany koa mantsy ny zava-misy eto amin'ny firenena omaly zao ny minisitra teo aloha Vonso Andrianjato rehefa nanao fandaharana dia nanambara mihitsy hoe izay rehetra nanamboatra fonja eto Madagasikara dia niditra ponja itsiko zany le fanontaniana hoe raha toka mampiditra ponja izao fitondrana zao tsy mieritreritra ve fa mety ho tafiditra ponja ihany koa ny tantara no manam-pirofo hatrany amin'ny repoblika faharoa any le matoa sekretera generaly mbola tanora mantsy ianao zay ny tiako tenenina tsara resantsika zany tsy fotoana anaovana ataotsy hoe ka hoe fanovana ny tantara mihitsy ve ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tompoka marina zay zavatra teneninao zay ary izay foana ombieny no afatra omeko an'ireo mpiara-miasa rehetra hoe itsika dia tokony manao ny asantsika foana en toute objectivité sy anatin'ny fanajana ny lalàna ivelany zany hoe intervention na pression politika izany izay aloha dia fahapetraka foana ombieny izay koa moa iarahanareo mafantatra fa manao fonja maro tsy hoe fonja maro anaovana aniza fa fonja maro zany mba ahafahantsika manao an'ilay humanisation de la détention ny tiako tenenina zany dia hitatsika fa nitokana ny stèle ny professeur Zafelbert tsika tamin'ny farany teo zava-dehibe zany ho an'nytany sy ny firenena satria symbole ny réconciliation nationale izy ary ny tenako mahita hoe ny réconciliation nationale ny tsy miaingy amin'izao ihany hoe niova ny fitondrana politika dia anao réconciliation nationale fa historique zany zavatra zany zany hoe tokony misy fototra iaingana fa tsy hoe satria hoe mety matahotra higadra ny sasa fa misy zavatra hiverina ho ratsy natao dia mangataka réconciliation nationale na tamin'ny alina ary ny laza fa tsy ilainy zany fa ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy no milan'izany ary ataontsika hoe efa misy moa le lalàna mahakasika an'izay dia anatin'ny cadre légal foana ny tokony anaovana an'izay fa ihany koa anatin'ilay fihavanana malagasy miantso fihavanana ianao resaka ny tantara ianao anovany tantara ianao fa ny style napetraka fihavanana santatry ny démocratie zany fa le kibay akelika ihany io zao joary vojanahary tamin'ny zoma ataontsika hoe niditra ponja zany rehetrarehetra zany manko nitranga hitan'le vahoaka ity ivelany ka antony mampatonga ana miteny indrindra fa ho anareo teknisianina zay anivon'ny fitondrana sala mitony tsaronao tsara angamba ny tantaran'izany moako sara mandiby lahatra zany rehefa tonga ny fotoan'andro doran'olona ny tranony tsy hita le olona narovany ka tsara ihany ny fampiresantsika amin'izay hoe fotoana zany zao afana manovan'le tantara fanazanonatro zany izy nefa maranantsika anazy nisy an'ireny fanambarana zay navoaka ny Amnesty International reny ny voata amin'ny zoma 7 ny volana oktobra lasa teo misalany ahoana no azo ny fitondrana avaly makasika an'ireny satria manamafy mihitsy izy ato fa tsy mitana ny teny nomeny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina makasika ny reto voafonja sy indrindra fa ny olona voafonja ame ohatra anao manodidina ny ataontsika hoe efatra amin'ny 10 fa ny 500 ny olona voafonja amin'izao dia mbola tsisy voatsara hitanao fa tena mahazo vahana zany ny atao hoe olona miditra ponja nefa tsy voatsara tsy nitana ny teny nomeny ny filoham-pirenena ony Amnesty International inona no mety ho azonareo avaly mahakasika an'izany angamba ny filoham-pirenena tsy hiditra anatin'ny asam-pitsarana rehetrarehetra any ary hitantsika ihany koa fa nisy zany ny ralentissement ny procédure judiciaire noho ny avy amin'ilay valanaretina Covid raha ohatra ka manome ataontsika hoe statistique sika fin 2019 dia ny ratio condamné prévenu 54% 46% zany hoe raha ny olona anatin'ny fonja zany
dia ny condamné a 54%, fa ny prévenu zany hoe mbola en détention préventive dia 45%, fa lasa nivadika zany io amin'izao fotoana izao noho nilay tsy afaka ny tsara ny fitsarana. Azo adina nefa nanomboka ray volana lasaka na mahery kely teo zay no tena afaka nanomboka niverina tsy kelikely zahay nanao ny asanay e. Azo adiny fa ny session na cour criminelle ordinaire sy ny cour criminelle spéciale zany a dia zay ny tena anisany afahana mampandena raha mpitsarana satria zay zany ny akabeazan'ny antota taratasinady eraky Madagasikara rehetra tsy afaka natao zay satria arak'ilay hoe tsy afaka mivezivezy a ny cour d'appel ny manao cour criminelle ordinaire mivezivezy any amin'ireny tribunaux de première instance reny a tsy azo natao le izy efa misy ezaka goavana be misy. Za zao miteny aminao fa raha ny LFR 2020 zay ianantsika amin'izao fotsiny zany no resahana ny programme d'investissement public anay dia 23 milliards d'ariary. Zany hoe eo aloha zany le fanaovana justice de proximité fanorenana fitsarana ambaratonga voalohany maromaro misy ny Ambilobe, Besalamp, Sainte-Marie ary mbola ho isy ihany koa anatin'le projet LFI 2021. Eo ihany koa zany lay mba ahafahantsika manao an'ilay humanisation de la détention sy ny désengorgement ny prison misy ihany koa zany ny fanorenana ihany koa ny fonja manara-penitra misy ny maison de force zao zay efa ho vita etsy Imerintsy Atosika any Ikalamavony koa any Iosy azafady misy ihany koa zany zay everina ho atao ao Sainte-Marie maison centrale maison de force ray à Toamasina misy ihany koa ny any Sambava extension vita Fianarantsoa Ambilobe maro samihafa itoy hatrany 2023 zay zavatra rehetrarehetra zany hoe 23 milliards aloha tamin'ity taona ty fotsiny ny nanaovana an'izay ka fahitako azy ezaka goavana be zay mba hahafahantsika zany manenjika n'lay hoe ahena io ratio condamné prévenu fa tsy zay ihany fa mba hahafahana mihitsy misy an'le hoe effectivité ny décision de justice. Ny akamaroany mantsy zay manko le foto-drafitrasa le matoa secrétaire général fa le olona voafonja ao anatiny mihitsy ny tena hitanao hoe aiza ho aiza ny fonjy eto Madagasikara ve natao ametrahana ny olona meloka sa natao ametrahana ny olona izay miandro fitsarana fa raha zava-misy aloha raha ny antotanisa zay fampiresantsika sanao androany dia ny olona miandro fitsarana aloha mibetsaka any amponja ny olona voaheloko andrimatoa secrétaire général atsika zao 27 000 ny détenu atsika azadiny fa ny isan'ny ataontsika hoe ny population aloha ny tombo zany hoe tsika zao eo amin'ny ataontsika hoe mety efa any amin'ny 30 millions ny nanaovana ny fonja tamin'izay fotoana zay ny place dia prévu an'olona 11 000 nisy fonja ihany koa zany maromaro 110 mahery teo fa ny akabeazany rehefa aveo tsy afaka nampiasaina intsony dia eo amin'ny 82 eo sisa zany ny tena afaka ampiasaina ka so dia le fanafainganana n'le fitsarana no atao no ny famaika anao amin'ny foto-drafitrasa sa le fitombony isan'ny olona zay mitomby ihany koa zany nisan'ny eloka nisan'ny mpitsara nefa raha izy rehetra miaraka amin'izao fotoana izao mety eo amin'ny 1300 zany hoe tsy ampy zany ny mpitsara eto Madagasikara tsy ampy ihany koa zany ny mpandrarano fonjy eto Madagasikara ka io zany le réforme mila atao aloha ny réforme institutionnelle sy ny réforme structurelle tsy maintsy atao zay zavatra zay ny fampitomboana nisan'ny fitsarana nisan'ny fonjy fa indrindra fampitomboana ihany koa nisan'ny olona hiasa amin'ireny toerana ireny dia tsy maintsy atao zay zavatra zay. Anisan'ny miresaka fonja ihany tsika zay anisan'ny tena mampitaraina an'ireo atao hoe mpandrarano fonja ireo amintsika mifampiresaka zao le matoa secrétaire général dia misy karazana mizana tsindrinila ihany eo anivony fitsarana zay hiadidinareo mahakasika ny resaka teti-bola zay ampiasain'ireo rafitra isan'ny tokony manamafy zao ohatra ny ato amin'ny administration pénitentiaire fa kely ny vola zay raisin'izy ireo raha oharina ny aty amin'ny administration judiciaire afantatrareo nefa ny tokony hojerena farak'izay aingana ny resaka famatsina sakafo ny resaka logistique atoraka zany ihany koa ny foto-drafitrasa isan'ny tokony lasa tsy atao laharam-pameana intsony eny amin'ny fonja fa ny aty amin'ny administration judiciaire no laharam-pameana ina ny mety ho azonao avaly an'izany to tsy marin'izay ka tsy marin'izay satria raha ny programme d'investissement public fotsiny jerentsika zao eo amin'ny 60 à 65% ny
izy global no mandeha ny amin'ny administration pénitentiaire ny ankoatran'izay zany dia hitantsika fotsiny ohatra tamin'ity taona ity fa tratran'ilay covid-19 moa dia ny annulena efa nisy zany a concours tamin'ny 3 4 5 avril saika anaovana recrutement 500 agent d'administration pénitentiaire betsaka zany misy koa zany réforme maro samihafa zay efa andalana ao anatin'io administration pénitentiaire ary hitantsika angambany fa tamin'ny telo volana lasa zay na mihoatra kely dia nisy lay soniana accord zany accord de financement ho an'ny administration pénitentiaire izay a million d'euros maromaro no isitrahany zareo anatin'ny 5 taona indikan'izay zany dia ny fitondram-panjakana mitodika manokana mihitsy amin'ny administration pénitentiaire ny olona miasa ao a ny voafonja mazava ho azy mba hahafahana zany manatanteraka an'izay hoe fanatsarana ny zavatra rehetrarehetra io fa tsy maintsy miaraka foana amin'ny administration judiciaire satria ny fampianana nisan'ny voafonjany miankina amin'ny fandehana ny raharaha-mpitsarana ka raha mandeha tsara ny raharaha-mpitsarana mitombo nisan'ny CCO zay zao vonanome toromarika fa parapatonga ny volana décembre alohan'ny vacances judiciaire zany dia tsy maintsy farafakeliny manao cour criminelle isaky ny cour d'appel farafakeliny tsy maintsy manao anankiroa zay zao dia mba hahafahantsika mampandengaikaingana na raha-mpitsarana hitantsika ihany koa tamin'ny faina amin'ny 20 ny volana jiona nisan'ilay fepetra nyraisin'ny filoam-pirenena nalalàna bebe kokoa raha mampitahy ianao an'le resaka grâce présidentielle tamin'iny amin'ny grâce taloha nalalaka bebe kokoa le critère eo ny condition d'âge zay ny analalaka ny critère amin'ny resaka infraction ny analalaka dia teo amin'ny 1100 na 1200 teo ohatra zao ny voafonjy izay ny bénéficiaire-nyiny manoloana zay hoe 27 000 betsaka zany ary tena hita hoe fa misy ezaka manokana amin'izay zavatra izay misaka fonja ihany tsika ny zavatra anankiray ihany koa zay tsikaritro a rehefa hitako satria misy fotoana moa mandalo eny amin'ny fonjy eny manao fanadidina mijery ambaran'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony ihany koa fa misy karazana tompona andraikitra ty amin'ny administration judiciaire ty toa mitsabaka amina resaka fanendrena nga saina ny hoe tsisika azy an'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony ity anivon'ny administration pénitentiaire inona ny antony mahatonga an'izay andriamato secrétaire général natramina fametrahana CE any amin'ny faritra any na chef d'établissement na fonja anankiray dia miditra sy manome baiko ty olonay ty tsy mety aminay kota inona ny antony mahatonga an'izany zavatra zany zay rafitra anankiroa sara angambany hoe misy any antsoina hoe conseil supérieur de l'administration pénitentiaire na CESAP ny CESAP zany dia ny ministre ny fitsarana ny lehibeany fa ny vice-président zany dia ny directeur général ny administration pénitentiaire tsy misy olo-kafa ao anatin'io raha tsy ireo tompona andraikitra eo nivon'ny administration pénitentiaire ary ireo zany no manao fanendrena n'ilay chef d'établissement na ny directeur ny maison de force zay aloha ny voalohany ny proposition satria hitantsika zao fa nisy directeur régionaux d'administration pénitentiaire maromaro izay nisolo tatoato ireny zany dia projet fa tany mois de mars tany satria efa misy retraité ny reny olona reny efa misy 10 taona reny olona reny teo an-toerana misy ihany koa moa zany nisy mety nanana olana kely izy dia azadiny fa any amin'ny conseil des ministres no mandeha par décret ny nomination ny directeur régionaux d'administration pénitentiaire fa le resaka sy manome baiko misy mantsy za miteny aminao fa hatrany amin'ny resaka voafonja le manao an'itony le inona ny fihetsosika anazy le mop tony ary tena mbola misy commission fona tiako tenena hoe décision collégiale io commission foana zany no manapaka an'izay hoe afaka atao ve ny fanaovana corvée extérieur sa tsy afaka atao zay zany ny zavatra mipetraka ka raha ny rafitra misy zany dia zavaiko tsara hoe misy ny chef d'établissement na le hoe tompona andraikitra eo amin'ny fonja miala iny dia misy ny directeur régionaux d'administration pénitentiaire miala iny dia misy ny directeurs centraux ohatra hoe directeur d'administration pénitentiaire directeur d'humanisation de la détention etc etc zay vao miakatra amin'ny direction générale ny administration pénitentiaire zay vao ny secrétaire général zay vao ny an'ny ministre ny fitsarana fa za dia miteny aminao fa mazava tsara mihitsy ny zavatra rehetra fa manaja n'ireo antanatohatra rehetrarehetra ireo ny zavatra misy fa le izy zany indraindray
somary mafimafy ny contrôle misy dia mety eo zany no mety misy faly mety misy tsy faly a ny sasany koa moa mety mieritreritra zany hoe misy nomination tokony ho azony dia tsy azony a dia mety manely feo fa mandalo an-tanatohatra daholo reny zavatra rehetrarehetra ireny na ny proposition amina resaka nomination amina fiakarana grady a dia tsy maintsy mandalo an-tanatohatra foana ka le tsy haiko nareo nivondrafitra any ambony any tsy mahita n'le aty ambany fa zany teny aminao fa ity resaka mopy ity satria mandresanao ihany io tena misy am'izany hoe mandoa ekolazy le voafonja dia mato secrétaire général mba hanao mopy ary mba afan'le manao miasa ty ivelan'ny fonja zany a dia mamivola kely mihitsiny a dia misy olona tena miady valatra mihitsiny hoe io anay io anay io a ary ny mampalahelo aza any amin'ny faritry ny mena be any a dia tena misy lasa ataontsika hoe fitaovana lasa omena fitaovana izy ireo manao hasandahalo sy ny zava-misy zany ny tranga misy any fotony any asa raha mba renareo zany inona ny fepetra raisinareo tompona ndraiky mpanjakana indrindra fa eo anivo mistera manoloana n'izany tranga zany zay aloha dia manasazy voalohany aloha miezaka zany mametraka n'ilay changement de comportement sy ny changement de mentalité amin'ireny mpiara-miasa rehetra aminay ireny ny ankoatran'izay zany dia miezaka ihany koa zay mametraka ny contrôle misy typena contrôle maromaro io contrôle aloha va ty amin'ny direction générale ny administration pénitentiaire fahazadina ihany koa fa misy an'ilay bureau de coordination ny juridiction sy ny établissement pénitentiaire ihany koa misy direction d'inspection ny pénitentiaire na DIP izay zany dia rafitra ihany koa afaka manara-maso ny zavatra misy eo anivon'ny administration pénitentiaire betsaka ny efa voasazy betsaka ny efa nafindra toerana noho ny fitondrantena somary hafahafa ary za dia miteny aminao fa betsaka ny autorisation de poursuite satria ny manenjika an'ireny koa ny mila autorisation de poursuite avy amin'ny ministry ny fitsarana betsaka ny autorisation de poursuite izay nivoaka zay manoloana ny hoe mety fieverana fa mety misy zavatra hafahafa izany hoe miezaka zany ny manatsara sy ny manadio eo anivon'ny administration pénitentiaire ary eto dia isorako ireo namana ireo satria ry zareo ao anatiny ihany koa dia miezaka mitondra n'izay fanatsarana izay fa ilay izy moa zany sarotra ny manara-maso satria malalaka zany ny Madagasikara misy ane fonja any lavitra be any mety tena tsy hitanao ny zavatra mety mitranga any zay andraikitra reo zay andraikitra feno tanteraka fa io contrôle io zany no ataonay androany zao dia teniniko aminao fa ny directeur général ny administration pénitentiaire dia lasa ny amin'ny faritra Sava manao an'izay fanara-maso zay efa nanao inefatra zao izy tamin'ity volana oktobra ifarana ty ireo directeur rehetra reo koa dia efa nandeha daholo amin'ny toerana maro samihafa mba hafana manao an'izay fanara-maso fa izay tompona andraikitra ihany koa dia manao an'izay fa ezahana le izy fa tsy maintsy mila miara-miezaka ny olona rehetra anatin'izay zany fanaiky amin'izay ihany dia nitsariko satria miresaka faritry ianao ity le resaka fitazomana basy ity tena manahirana be satria mety hisy ifandraisana ihany amin'ny ministera fitsarana na dia eo ihany ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny folo alida marina aloha fa taeto amin'ny taona roa sy roa arivo tany tena nisy basy betsaka very teto Madagasikara teto fa ianao zany raha ohatra ka mijery an'ilay antotanisy ianao dia mahita an'le bala izay hitratra eny amin'ireny dahalo na malaso ireny ianao dia misy indisy mantsy io bala io hoe bala tamin'ny fotoana tsotrotro zao fa gaga ianao misy bala izay mifandraiky amina ampiasainy ny mpitandro filaminana amin'izao régime amin'izao fitondrany zao andriamatoa secrétaire général ministeran'ny fitsarana inona no mety ho fanazavana azonao entina amin'izany na aiza ho aitsika mahakasika an'ireny ny anay moa zany rehefa tonga eo am-pilatanana eny atota taratasy izay avy any amin'ny polisy na gendarme eo zany zahay no manomboka mijery hoe inona ny zavatra tena misy marina raha mahita zany zay fa misy mpitandron'ny filaminana na ihany koa mety miaramila satria betsaka koa ny miaramila izay miparitaka zany manao ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra rehetra any ka hitanay zany fa tena hoe ampy ny vesatra ahafahana manenjika andry zareo dia mandefa avy hatrany zay le demande na autorisation de poursuite ary hatreto aloha dia isorana zany ireo ministra anankitelo zay tompona andraikitra fa raha hitany hoe tena ampy zany zay profo zay
dia tena tonga dia manao soniavatrany izy a ny autorisation de poursuite amin'izao ihany koa zany dia mieritreritra ny alohan'ny farany taona ny ao folo alindrazany mba isiny atsotsaka hoe tribunal militaire satria fa elaela zay zavatra zay no tsy misy a dia efa misy ihany koa ny science de travail manoloana an'izay hoe ahoana ihany koa ny afahantsika zany a manana an'izay a anao an'izay tribunal militaire zay a alohan'ity farany taona ity misy ilay ezaka atao fa tiako teninina miankina amin'ilay fahafenony antotantaratasy a alefan'ny polisy gendarme tonga eo aminay ihany koa zay zavatra zay farany ny mato secrétaire général a hitrararam-pirenena manko sy ny fifidianana loolona fa raha mijery ny antotanisitsika zay avoaka ny fikambanana iraisam-pirenena dia mbola ngempotra aloha laran'i Madagasikara raha miady amin'ny kolikoly raha misy ny sehatra zay tena ahitana kolikoly a raha ny fanazavana zay voaraintsika mitony antotanisy tony zao a dia eo zay rafitra rehetra anresantsika zay ny fitsarana ny eny amin'ny fonja avitrao ihany koa ny resaka mpitandro ny filaminana moa fa ny mahakasika anao a dia ny fitsarana sy ny fonja inona ny pakady mba ho hitanareo mahakasika an'ity satria mijaly ihany koa le vahoaka zay manandrara eny anivon'ny fitsarana eny amin'ity resaka kolikoly sy risoriso sy fakamboly ity a ka tsy ho fialofana ho an'ny malemy intsony ny fitsarana fa dia ataontsika hoe fanagadrana zay tsy manam-bola nga sy ny tariny ny manao eloka manam-bola afaka zany rehetrarehetra zany inona ny pakady ho hitanareo mba hampiavaka anareo a amin'izay efa mitantana teo amin'io a ministeri tompoka ya amin'izao fotoana zao moa zany dia mamola voly izahay nyle ataontsika hoe lettre de politique sectorielle ny justice tafiditra anatin'izay satria fa efa politika mipetraka ihany koa miaraka amin'ireo namana rehetra ny lutte contre la corruption ny voalohany indrindra mipaikady efa apetraka zany amin'izao fotoana zao ary atsaraina dia ny fametrahana aloha ny standard de service izany hoe raha fantatr'ireo vahoaka malagasy satria zadiny fa service public ny justice raha fantatra ry zareo zany ny pitsopitsony amin'le raharahampitsarana mba tsy misy olona afaka mamitapitaka azy a zay aloha ny voalohany indrindra zavatra tena goavana be ny faharoa zany dia ny fahanatsarana ihany koa ny accessibilité à la justice izany hoe ahoana ny afahan'ireo vahoaka malagasy zay misy tsy mahay mamaky teny sy manoratra nefa ny mety misy raharahampitsarana ahoana ny afahany zany a moramora manao an'izay fitakiana zay a zay heverina fa hozoan'ny tanteraka manoloana ny fitsarana dia efa misy ny fanatsarana manoloana an'izay a misy ihany koa ny fiarah-miasa ohatra amin'ireo avocat izay manampy be mihitsy amin'izay zavatra rehetra zay misy ohatra ny fanampiana ny fametrahana ny kiosque na ny kiosque de renseignement isaky ny fitsarana rehetra manoro ny olona hoe raha hitory ianao mahakasika ny ady tany dia izao ny fomba anaovana azy reto daholo ny taratasy ilaina raha hitory ianao momba ny ataontsika hoe fisaraha-panambadiana dia izao ny zavatra tokony ho atao izay aloha ny ankoatran'izay zany dia misy foana ilay ataontsika hoe fanatsarana ny fialana amin'ilay dysfonctionnement misy zany aloha voalohany indrindra ny andraikitra lehibe raisin'ny cour suprême izay cour régulatrice manao ny harmonisation efa naky telo zay a ny formation nataony a eraky ny cour d'appel eraky Madagasikara mba hampitovizana ny fomba fanaovana n'ilay a fitsarana satria ohatra hoe raha misy olona mitotry anankiray resaka ady tany eto Tananarivo mety tsy mitovy amin'ny fampiarana n'iny lalàna ny Toamasina dia mba ahafahana manao an'ilay harmonisation zany dia misy ny action de formation ary farany teo moa tany Majanga ny nanaovana an'izay atao aorianan'ny Toamasina sy Antananarivo ary mbola hitety ankoatran'izay resaka dysfonctionnement zay zany dia misy ihany koa ny ataontsika hoe fanaovana ny contrôle sy ny inspection io bureau de contrôle ny juridiction sy ny établissement pénitentiaire io zany dia goavana be satria ao zany misy ny ataontsika hoe direction ny inspection des juridictions ny direction pour la promotion de l'intégrité direction zany pour l'inspection ny administration pénitentiaire za miteny aminao fa parapatonga ny faran'ny taona zao a efa misy calendrier na tournée zay nataondry zareo zany a manoloana zay asany teo farany teo zao dia 10 andro ry zareo nidina tany Toamasina manao an'ilay mission de contrôle et d'inspection fantonda inona ho atsika inona le fitraika mivantana fitraika mivantana satria manatina vahoaka ry zareo
théorie be andea secrétaire général fa le zavatra iainanatsisy fitraikana any am'le vahoaka mihitsy io le mijery atsika isanao any tokantrano io mihitsy manokatra varavarana amin'ny vahoaka ry zareo rehefa midina manao annonce amin'ny télé sy radio izy a dia milaza hoe zay olona rehetra manana raharahampitsarana ka misy olana dia afaka manatona anay farany teo zao teleniko aminao dia dossier 2 no voatraité anatin'ny 5 andro ny tenako manokana ihany koa zao dia nanokatra ny varavarako tsy misy audience tsy misy inona nandritra ny nahatongavako teo efa 700 ny olona voaraiko a sy ny dossier teo ampelantanana manoloana n'le hoe fieverana ho toyn'izay ka efa nohoana nytoy an'izay 700 zay sa mijanona ho manaraka zany zahay manaraka zahay ary manao suivi ary miantso an'le olona rehefa avy eo hoe izao ny rarahanareo a zao ny olana zao ny vahaolana nyraisinay ary mandeha avy hatrany zany zavatra rehetrarehetra tamin'ireo 700 reo zao nefa mba milamina misika famparisako tena ataontsika hoe any amin'ny 700 aloha tsy latsaka efa milamina indraindray koa nely izy fikatsony ohatra hoe manao cassation le olona tavela amin'ny cour d'appel le dossier 2 taona 3 taona dia manara-maso ianao dia mandeha le izy ny sasany mety hoe pourvoi dans l'intérêt de la loi tavela misy pourvoi dans l'intérêt de la loi 700 zao tavela ministera izana ihany koa évacuena zay zavatra zay fa efa nilaza ihany koa zay zany any amin'ny juridiction maro samihafa hoe miezah ianareo manazava foana any amin'ny vahoaka manazava aloha ny lalàna rehetra fa manazava ihany koa zany didim-pitsarana zay avoakanareo mba ho azony olona ary manazava ny zoany manoloana an'izay raha tsy faly izy amin'le didim-pitsarana betsaka ny ezaka atao fa le izy koa zany tsy ezaka ataontsika hoe foy ezaka fa ezaka somary lavidavitra tsy maintsy tohizany eto zay androany amin'ilay andraikitra misy olona hafa ho tonga eo raha pitso a dia tokony mitohy foana zany io zavatra io enary mialatsiny fa tena mibanako tanteraka ny tapany momba ny fitsarana zay tapany voalohany fampiresantsika zay fa ora raisady zay ny lasa matoa secrétaire général tsy maintsy resana satria zany moa ny andraikitra misy anao rariny loatra raha zay no resantsika anisan'ny marary an'le vahoaka koa zany a sy mitranga misy rehetrarehetra zany everina fa hitondra vahaolana ho an'ny firenena zay resakitsika teo zay fa raharotana moa ny fahatongavanao eto amin'ny totsika hoe olombotendry eo anivony zao fitondrandao a ny resaka anteny merandolona ny voalohany aloha zay anisan'ny tena niteraka resabe a ny eritreritra zay noetanareo amin'ny anafoana mihitsy an'io androm-panjakana io raha ny resaka eniko sy voaraiko dia ianao anisan'ny manome tolo-kevitra ny filohan'ny repoblika any amin'izay fandravanana ny anteny merandolo zay marina ve zany ary manaiky fa anisany manome tolo-kevitra ve ianao tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany inona zava-nisy nidona tamin'ny poto rehefa tonga teny amin'ny ACC tamin'ny valiteny fandravana fa dia iny moa mivalina voakan'ny ACC tsy mahatsiary tena ve andea matoa imbikery laza fa nitondra tany amin'ny lalandiso an'le filohan'ny repoblika anafoana amin'izay antemerandolo zay satria raha nanao tatitra tamin'ny vahoaka izy taty amin'ny fahazato taona nitondran'ny firenena tao amin'ny mamasina fahazato andro azafady indrina tompoko dia hitatsika reny zavatra nisy reny ary ny ampitsony iny ary mbola nisy an'le fiakarana terika fantaniko hoe tsy mahatsiary tena ve anao nitondra ny filopirenena tany amin'ny lalandiso amin'ny mampanolo-tsaina momba ny lalànanao tompoko ny tenako angamba dia tsy mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika fa secrétaire général ministère ny fitsarana ary tamin'ireny fotoana ireny dia secrétaire général tao amin'ny ministèren'ny arenakibon'ny tany fa kosa raha ohatra ka misy foto-kevitra hijoroana zany eto amin'ny tany sy ny firenena ka maharesy lahatra ny tenako a dia mandray andraikitra manazava ary miezaka ny mandresy lahatra tsika ihany koa dia rafitra demokratika tsy maintsy manaja ny lalam-panorenana zay ary zay ny tokony ahitanareo hoe ity fitondram-panjakana ty a dia mandala n'izany demokrasia zany satria nisy foto-kevitra ny everina zany ho tokony ho apetraka nilaza zany ny fahefana mahefy araka ny lalam-panorenana zay ny ACC moa fa tsy azo atao zany zavatra zany dia natsaina ka ny fantanareo rehetrrehetra ity moa ny etiko mihitsy ny fanaraka amin'ity lalam-panorenana ity ve ny fandravanana zany antemerandolona ianao pahay lalàna tsy tsapanao ve tokony kitihana aloha ty vo afaka manafoana ny antemerandolo tsika za koa mieritreritra hoe sao dia fititeanao dika mitovy satria tsaroky ihany koa reny fandehanan'ny filoha tamin'ny fotoanandro ny asa to tany Sénégal nyona tamin'ny Makisal dia raha vao io dia nyravana dia ohatrany dika mitovy inona ny tena antony na tonga an'izay ary mifanaraka amin'ity ve zay fandravana ny antemerandolo izany raha hitantsika ny lalam-panorenana no milaza sy mametraka hoe misy an'ilay parlement bicaméral dia hitantsika mazava ihany koa fa
nilaza ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana hoe tsy tafiditra anatin'ny fahefan'ny filoam-pirenena ny manovana io raha tsy mandalo an'ilay fitsapakevim-bahoaka dia nikina zay zavatra izay ekina tanteraka taty aoriana zany hita fa nahena zany nisan'ireo olona mandrafitra ny antemeran-dolona tsy maintsy mbola nandalo tamin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana koa zay zavatra rehetra zay na lay ataontsika hoe ordonnance na lay fitorinana ataon'ireo sénateur dia namaly moa ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana hoe araky ny lalam-pandrinana zany dia ikena ny fanenana nisan'ireo lolona ireo fa zay ny tiako tenenina hoe tsy voatery manana ny marina koa ny rehefa anatin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana fa izay ilay séparation des pouvoirs misy ny fahefanam-panatanteraka izay natao hitantana ny firenena satria ny filohan'ny repoblika dia mahazo an'ilay onction populaire lanim-bahoaka izy misy zany ilay pouvoir législatif fahefana mpanao lalàna manao ny asany ary ny farany misy an'ilay HCC zany manao contrôle de conformité à la constitution dia milaza izy nizaniza eo zany rehefa tsy manaraka ny lalam-pandrinana dia milaza izy fa tsy mety dia ajaina zay zavatra zay ary ekena tanteraka mihitsy fa isika milaza fa ny antenemeran-doolona dia misy olo-tena an'ireo vondrom-bahoaka-patra itsinjara-pahefana raha io isa 20 io ve ho anao manokana everina fa mahasolo-tenany zany ve raha zay 20 zay no hitsangana eto Madagasikara sika miresaka atao hoe tena hoe décentralisation effective mihitsy mety Madagasikara eto zavatra anankiroa zany tiako amalinan'izay voalohany aloha raha tadiditsika tamin'ny fanovana ny lalam-pandrenana tamin'ny faraparany taona 7 zany hoe tany amin'ny 7 no nametrahana indray le parlement bicaméral dia rehefa niova ny lalam-pandrenana niditra 4e république tsika dia mbola nitoy izay raha manao bilan zany tsika dia afaka mijery hoe inona ny zavatra nentin'ny Sénat afara zany mampandroso sy misolotena n'ilay collectivité territoriale décentralisée tsy resaka isa zany le izy fa resaka fomba fiasa sy resaka ataontsika hoe fahavononana ara-politika amiko zany satria io ny miainga avy any amin'ny province zay ny lalam-pandrenana ny fametrahana zany an'ireo olona ireo dia ny fahitako azy zany dia ny fomba fandrindrana ny fomba fiasa no afahandry zareo misolotena misy le province ny zay aloha ny base de départ ny anohizako an'izay zany dia efa nanambara ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny didy izay navoakany hoe tokony mirosy ihany koa tsika zany amin'ny fanatanterahana ny zavatra voalazan'ny lalam-pandrenana zany hoe ny fametrahana ihany koa ny province nisy fitondram-panjakana teo ohatra 5 taona tsy navita nametraka an'izay tsika zao 2 taona efa navita anao fifidianana teo aloha zany ny fifidianana ny kambanana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna zao zany tsika dia hiditra fifidianana fahatelo fifidianana ny lohol'ny Madagasikara mbola ataontsika hoe mbola misy fotoana maritraritra vao tonga any amin'ny fin de mandat tsika eo zany tsika no afaka miteny ny bilan rehefa avy eo hoe misy zay volonté zay sa tsy misy ny afaka lazaina ihany koa dia misy aloha ny fanaovana ny décentralisation effective za zao miteny aminao anatin'ilay coordination n'ilay asa ataoko amin'ny administration ny justice dia misy ny filazana zany rehefa mandeha ny marché public hoe tokony misitraka an'ireo aloha zany jerena anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay ilay société na entreprise any amin'ireny faritra maro samihafa ireny raha azo atao raha tsy manana an'izay fahefana zay zareo na manana an'ilay fahaizana dia tokony maka tsy lasaka ny 5 isanjato ny mpiasa zay avy any amin'ireny toerana anaovan'ireny asa reny hitantsika ihany koa fa ny programme d'investissement public dia any amin'ireny faritra rehetrarehetra reny tena misy azy ary mazava ho azy moa fa ny vola nomenany tantanana ny gouverneur satria transfert de ressources transfert de compétences ny tombo betsaka ihany raha diniantsika manoloana n'ilay fitantanana teo aloha miresaka an'izay mantsy ianao raha ny zavatra tsikatro dia ny tsika zany tsy lasa déconcentration ngamba ny hoetsoko an'izay amin'ny fiteny frantsay mialatsiny kely fa manahirana mantsy raha tena miresaka ianao an'izay le hoe décentralisation effective zay ny zava-misy ngeto Madagasikara vao hitanao ny tany antsoa iny filoham-pirenena raha nampivola an'ireo gouvernora nomena vola vao tsy miasa nareo dia miala
lasa mivangongo ao amin'le gouverneur le vola itsika nefa ny raha tena iresaka amin'izany décentralisation iza le ataontsika hoe fahaleovatena arabola sy ara-pahefana andreo faritra tsy rairay avy makany amin'ny distrika ny commune monko tsy resantsika satria ny mifandraika aty amin'ny anaty déconcentration fa tsy ny décentralisation ka ny tena olana zany zao dia le vola omenareo amin'le gouverneur ao anatin'izany tsika indray miresaka lalàna io moa ny assisien moa ny laza fa nambamboariny teo le gouverneur manahira be zay ady-hevitra ihany koa hoe tsy atao anatin'ny lalam-panorena gouverneur tokony olom-boafidy ny eo amin'le gouverneur raha tatritsika hoe lehibe an'ny fatra ny fampiresahana aiza zany no mety hoe fahafana fahaleovatena n'le fatra ao anatin'izany satria vola avaty amin'ny fobingy no omena le gouverneur ahafahany miasa secrétaire général zay ny ampahanitatsika fa raha nijery ianao zao ray volana lasa ohatra fotsiny raisiko nisy décret vaovao zao ny raisy natao anivon'ny ministèren'ny arena kibon'ny tany io décret io dia mahakasika an'le redevance minière sy ristorana dia raha jerenao fa nampitomboana na ena ny vola miditra aty amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa nampitomboana ny vola miditra any amin'ny collectivité territoriale décentralisée ireny tonga dia retenu à la source zany hoe le vola avany amin'ilay mpandrara zany any amin'ny arena kibon'ny tany dia tonga dia alefa any amin'ny commune fa tsy mandalo aty tsony zay tiako tenenina hoe mety zay ny hitatsika tokony manao an'le déconcentration tsika satria lasa manome baiko zany ilay fahefana fobe satria zany no manome vola ny faritra fanany zay le transfert de ressources any pouvoir régalien de l'état zany le ohatrany hoe mandamina an'le izy misy base légale io dia mba ahafahan'le les collectivités territoriales décentralisées misitraka an'izay dia le base légale aloha no amboarana fa le volany tsy ny fanjakana ny manome azy fa le mpandrarano tonga dia mandefa an'ilay vola vo miala eo izy dia any amin'ny commune tonga dia alohany ihany le vola ny tiako teneny hoe maro samihafa zany ny fidiram-bola any amin'ireny collectivité territoriale décentralisée miombon-kevitra aminao fa mbola betsaka ny zavatra tokony ho atsaraina mbola azo atsaraina na ny fametrahana n'ireo rafitra rehetra voalazan'ny lalam-panorenana tokony ho atao zany zavatra zany ny fanatsarana bebe kokoa ny transfert de ressources sy ny compétence ahoana ny responsabiliser ny fokotany zay hitaitsika ihany koa fa tokony ho jerena manokana zay zavatra zay rehetrarehetra zay zany mbola misy fanatsarana tokony ho entiny fa ilay izy zany zay foana ny averikombienoombieny hoe itsika zany tsy tokony na miaro fotsiny na mitsikera fotsiny fa rehefa miaro zany tsika dia mijery hoe anatin'izay zavatra tokony ho izy hoe ny zavatra iarovako efa mitsikera tsika dia tokony mijery ihany koa hoe fitsikerana politika fotsiny ve sa fitsikerana hitondra zavatsoa dia itsika rehetrareo zany tokony mifanome hevitra amin'ny hoe zao ny fahitako ny fanatsarana na ny fahitako ny zavatra mbola tsy le zava-misy nefa ny ve zao resy lahatra zany le matao secrétaire général fefa le tena fitsinja raha-pahefana tena izy io iainantsika mifampiresaka zao io ny fitsinja raha-pahefana zany dia tsy ho vita mihitsy satria miovaova foana ny zavatra ilain'ireo collectivité territoriale décentralisée ary tokony ataraina arakarak'izay ihany koa ny fanaovana n'izay hoe transfert de ressources sy compétence izay nitraketana amin'le fitsinjarana moa tsika faranako gama n'le fifidianana teo satria anisan'ny nanahirana ihany koa le resaka atao hoe mpifidy lehibe andriamato secrétaire général ianao moa nyteny teo hoe ny fitondrana teo aloha nanana 10 taona tsy nanao an'izany tsika koa nefa miara-malala fefa roa taona latsaka zany zao no hitatanana an'le firenena fantatrareo mpitondra kehitriny fa olany ny fepitoam-pitatana an'ireo olom-boafidy eo anivony antemeran-doolo reo maninona natao tery vaimanta tsy maintsy ny azakazana le fifidianana olona fa tsy ny fenona aloha zay atao hoe collège électoral zay nefa azo natao tsara nanao an'izay fifidianan'izay ianao mahay lalàna azo atao ihany koa mety nanalava kely nga an'ireo fepitaona amin'ny olo madagasikara eo mba nahafeno andretra olona teto madagasikara mantsy de zao toy zakely izy raha sitrakao raha ndray ny fifidianana filoha-pirenena dia alay fisara an-tsaina hoe ianareo ao atao masina nanareo atolera dia tsy mifidy amin'ity fifidianana filoha-pirenena ity verso zany le mpifidy ao anatiny torak'izay ihany koa le mpifidy lehibe amintsika mifampiresaka zao misy an'izany ataontsika hoe mpanolotsaina paritra mpanolotsaina paritany zany inona ny tsy nanaovantsika an'izay fifidianan'izay vonendehana io na dia ny volana febroara tsy azotsika natao ve nanentsika an'izay nataty amin'ny 24 taty 7 taty le matao secrétaire général
ia io moa le voalazako teo hoe voalohany alohatsika naninjika fifidianana maromaro voanivoakatsika ta fifidianana filohan'ny repoblika dia niditra sa tamin'ny satria tapitra tamin'ny fahadimivona febroary ny fepitoana iasan'ny solombavam-bahoaka dia niazakazaka aloha nanao an'izay rehefa vita zay dia niditra tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ny lalam-panorenana gasikara dia milaza fa 5 taona ny fepitoana iasan'ireo loholona raha ohatra ka andika an'izay tsika na nalava fotsiny ataontsika hoe enimbolana dia efa mandika ny lalam-panorenana izay raha mijery ianao ilay lalàna mahakasika ny collectivité territoriale décentralisée izay milaza mazava tsara ny province ny région ny commune dia tokony mbola misy fomba fampiarana hafa aloha ao raha milaza province tsika zao a sy ny miaraka rehetra ao famaritana ankapobeny no voalazan'io lalàna io fa tsy maintsy misy zany a texte d'application maromaro eo zany le impératif tapitra le fepitoana iasan'ny sénat tsy afaka hiasa ntsony izy satria efa tsy sénateur izy na tiatsika na tsy tiatsika manomboka amin'ny daty izay nylazan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny nalany azy ka hatramin'le fahadimy taona zay le hoe date d'anniversaire no fepitoana iasan'ny farany dia eo indray zany rehefa aveo no ilaza hoe tsy manaja ny lalam-panorenana fitondram-panjakana ny tarina indray io a etsetra dia zay zany mahatonga an'ilay izy hoe tsy maintsy atao ary le fitsarana avy momba lalam-panorenana ny hoe namaly satria hitantsika zao fa nisy tour lay décret de convocation des électeurs tany amin'ny conseil d'état tany amin'ny HCC nazava tsara rehefa mamaky an'lay didy reny tsika ka za zany mino fa anatin'ny fepitoana zay everina fa hoe délai raisonnable ary zay koa ny voalazan'ny HCC a dia tsy maintsy roso foana atsika amin'ny fanatanterana nyreny zavatra rehetrarehetra ireny fa raha ety zany dia tsy azotsika ny alàna satria tapitra le fepitoana 5 taona zay ka izy manko tsy maintsy jerentsika daholo ny lalàna rehetra mifandakian'le izy satria ny fifidianana lolo madagasikara ty amin'ny repoblika fahaefatra ihany no io collège électoral io fa aty zany tokony efa ofen'le izy ka tsy misy finiavana ihany koa zany le fitondrana zany nameno an'le izy ny tipa atongavana zany dia zao ny fitondrana am'izao marangaranga fa matahoatra fifidianana ny mpanohatra sy ny zay tsy te handray anjara za ndray tehiteny sao dia mba le fitondrana mihitsy no matahoatra satria raha ohatra ka ofeno ireo ataontsika mpanolotsay-paritra sy mpanolotsay-paritany a dia mety iova indray ihany koa ny ataontsika hoe consigne de vote sy ny donina politika ka mety tsy anana n'lay ataontsika hoe maro anisa ny fitondrana ankehitriny ao anatin'izay tsy fafenony ny collège électoral zay itondra inona ao atsika remato secrétaire général ny ministèren'ny fitsarana ny fananana antenemeran-doolona izay pomba ny fitondrana ao anatin'ny fitondrana anankiray zao koa ny fanontaniana apetrako anao raha mijery tsika zao ny andinin-dalàna rehefa niatra zany a amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa raha tsy eo amperinasa ny filohampirenena dia ny filohan'ny antenemeran-doolona no misolo azy tamin'ny fifidianana farany teo satria nilatsaka filohan'ny repoblika ny filoha teo amperinasy dia nametra-pialana izy dia ny filohan'ny antenemeram-pirenena no antemeran-doolona zafady filohan'ny antemeran-doolona no ny solotoerana azy zay rehetrarehetra zay tsika zany tsy mijery contexte politika ihany fa tsika mila mijery lavitra be a anatin'izay zavatra izay ka ny tiako tenenina zany hoe tsy ny majorité présidentielle mifangaro amin'ny majorité parlementaire ny zava-dehibe fa ny zavatra ny tanjona zay atongavana amin'izay zavatra zay raha ohatra ka hoe feno moa zany ny fepetra rehetra io ny mbola hifidy le olona tsy fantatritsika izy ny azon'ny majorité amin'izay zavatra zay a raha feno ny fepetra rehetra ka arak'izay majorité zay no fanompona sy ny fanasoavana ny voaka malagasy a tsy dia hitako loatra ny olana io ny hoe jeu politique jeu politique io ary hitako hoe tokony nanao ihany tany amin'ny fifidianana maro samihafa ireo antoko politique tsy hoe rehefa hotendrena amina toerana zareo vao tena antoko politique fa le participation amina règle démocratique indrindra fa règle démocratique électorale zay ihany koa no mampanao politika anao dia rehefa aveo zany arakaraka izay zavatra mety tokony ho isy fa za aloha mahita fa tsy ny couleur politique no mitondra ny zavatra misy a fa raha ohatra ka miconverger any amin'ny fanasoavana ny firenena dia zay ny tena zava-dehibe zany ny tiako atongavana mantsy any mato secrétaire général le hoe antom-pisiny antemeran-doolona mihitsy
verina kely tany amin'ny 500 taona tany États-Unis raha tsy diso nisy ny adevitra teo amin'ny tany Washington sa izy tsy tadidiko tsara iny tao resaka tasina kafe zay mihitsy ny zareo hoe efa maninona ny ilainy tia bicaméralisation ny décembre ty zany hoe ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-doolona mba ho karazana balizy le antemeram-pirenena mihitsy ary zay ny antony mahatonga hoe efa olon-dehibe zany ny arian'ny antemeran-doolona ankehitriny anefa ntsika na tianao aloha na tsy tianao tsy maray anjara ny mpanohatra ao anatin'ny fifidiana ho totosainareo io ianareo saminareo ihany ny ao ary misy moa milaza fa hoe koa satria menatra ny amin'ny hoe candidat tokana tsy misy mpifaninana dia ny antoko samy mpanohana fitondrana ihany mifaninaninana ao anatiny ao ilay atao hoe esprit an'ilay antemeran-doolona mihitsy no very rehefa hitsangana io antemeran-doolo io manaiky amin'izany ve ianao tsy voatery ho balizy tsy voatery ho balizy politique so dia lasa boîte à lettre rasisa zany tenena tsy voatery ho balizy politique na mitovy na tsy mitovy satria mety ohatra hoe majorité ny opposition amin'ny antemeran-doolona fa hitany ohatra fa hoe tombontsoa iombonana ho an'ny firenena io dia mety mifidy izy ohatra fotsiny zany zavatra zany za zany mahita fa tsy ho boîte aux lettres mihitsy ny antemeran-doolona satria ny olona mandrafitra azy ao koa arak'ilay voalazanao dia manana expérience ary mireprésente aloha izy voalohany indrindra ny collectivité territoriale décentralisée tsy vitany hoe zavatra vaty amin'ny antemeram-pirenena ny no andalo ao aminy izy ihany koa ny dia afaka force de proposition afaka manome volavolan-dalàna izy afaka manome sosikevitra maro samihafa izy fa aza jerena foana amina lafina politika miainga vaty amin'ny fitondram-panjakana ilay izy fa ary zareo ihany koa zany dia afaka mitondra ny anjara-biriky ny maro samihafa izy ihany koa ohatra ka raha tia ampivoatra bebe kokoa n'le resaka décentralisation dia afaka mitondra fanatsarana izy amin'ireo lalàna maro samihafa mety andeha ohatra ny ataontsika hoe projet de loi de finance initial dia mety miteny izy hoe tsy ampy ny vola alefany amin'ny FDL tsy ampy nyzao rehetrarehetra zao dia mitondra fanatsarana izy zany hoe za aloha mahita zany fa amin'ny lafiny rehetra na mitovy na tsy mitovy ny firenkevitra politika ny antemera-rotonta ilaina foana ny fisian'ny antemeran-doolona zany hatreto aloha resy lahatra ihany zany ianao fa tsy tokony hofoanana le antemeran-doolona zany le mato secrétaire généraly ary ny farany dia hoe resy lahatra ve ianao tena ara-dalàna zany io fifidianana ho ataonareo amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana décembre eo angamba tsy za secrétaire généraly ministère ny fitsarana no afaka tsy hanaja indray ny didy efa navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana efa nitsara izy namoaka n'ireny didy maro samihafa ireny ary efa mizotra itsika zany amin'ny hiditra ny fampielezan-kevitra sy amin'ny fifidianana dia izay zany ny zavatra misy satria zay no lalam-panondrenana hoe ny kely ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana zany hoe fikarakarana nio fifidianana io ny tiako tenena ihany koa dia ny situation politique évolutive io zany ianao tsy voatery hoe ity hevitra anankiray ity ny zavatra misy dia tsy miova iny satria ny contexte ny miova be da be ny enjeu sy ny défi koa miova be da be dia arakarak'izay zany no zavatra tokony hitondranao an'ilay izy ka zay tiako tenenina hoe ny zavatra mety maresy lahatra omaly satria tsy mifanaraka ihany koa amin'ny tombontsoan'ny vahoaka dia tsy maintsy mieritreritra ianao hoe tokony hiova ianao raha ohatra ka zay ny zavatra tokony atao enary mamaraparana ny fandarantsika dia matao secrétaire général ny ministèren'ny fitsarana na zanatr' zany ny resaka kely ny professeur Azafy Albert ianao sy ny Tsangambady zay natsangana tetsy amin'ny Ambohijatovo zay nambara tamin'ny fotoan'androny fa kianjan'ny démocratie raha tsoroka aminao ny fanontaniana dia hoe mazaka démocratie ve izao fitondrana andro raha tsy oely zao satria ianao dia ao anatin'ny fitondrana hitantsika ny farany teo ohatra nisy député nanao ataontsika hoe fitafana tamin'ny vahoaka dia afaka nanao soamatsaran'izany zany hoe ny fanehontany mahajaka to ohatra ny voasakana raha tsy diso ny satria tsy nahazo autorisation fa ny fanehoan-kevitra zany sy ny ataontsika hoe ny débat politique dia tokony atao foana anatin'ny fanajana ny lalàna le izy manko indraindray misy provocation dia rehefa aveo lazaina fa hoe tsy mahazaka démocratie fa le olona mangataka démocratie koa zany tsy tokony mitondra ny vahoaka ny anatin'ny hady fa tokony ihany koa mampianatra ny vahoaka hoe afaka maneho hevitra tsika rehetra ireo raha ohatra ka
anatin'ny fanajana ny lalàna raha mahazo autorisation ka tsy misy risque de trouble à l'ordre public ave hina moa ny olana arenany eny fananana hevitra tsy mitovy ary mba hahafahan'ny mpitondra manatsara ny foto-kevitra ijoroany a ary mahafahany ihany koa ny mpanohatra ary tsy voatery ho mpanohatra ihany fa mety misy eo anelanelany mitondra ihany koa ny proposition satria tsika rehetra ny no mitantana n'ity firenena ity misy fotsiny ny olona voafidy ny olona voatendra ary misy ny olona akoatran'izay a izay afaka foana manao ny fanehoan-kevitra mifandraiky amin'izay demokrasia izay ihany misy mpamakafaka politika teto amiko teto nanome tolo-kevitra ny amin'ny hoe so tsy mety na esorina amin'ny lalàna eto Madagasikara mihitsy nylay ataontsika hoe atteinte à la sûreté de l'État matoa secrétaire général ny ministéran'ny fitsarana mihevitra amin'izany ve anao satria sokajiny ho isan'ny fitaovana eo am-pelantanana ny fanjakana ahafahana manakata reo tsy mitovy hevitra izany lalàna izany ary atraiza ihany koa ny fetrany ataontsika hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État satria raha nitranga roa limersia zao atao olona 20 ahafahana manozongozona ny fitondrana ve ho vahoaka mivorivory sala amin'izany sa atraizany fepetra fa atsika mandrefy an'izany hoe atteinte à la sûreté de l'État zany ya le ataontsika hoe ny législation pénale atsika zany a dia somary mbola taraiky kely ary zay koa ny tokony irosontsika lavidavitra bebe kokoa le réforme législative ny législation pénale fanatsarana zany tokony hoentina raha resaka hoe atteinte à la sûreté intérieure na extérieure zany dia misy élément constitutif mazava tsara io io tsy resaka hoe isan'olona na ohatran'izay fa hitantsika ohatra zao hoe nienjana tamin'izany ny Andriamatoa Lilson tamin'izany fotoana zany nienjan'ny fitondram-panjakana tamin'izany raha tadidinao fa amin'izao fotoan'izao na na Facebook ary lasa atteinte à la sûreté tatsika reny raha resaka arfine na ry berija iza koa tratra imalama marelanto manandafy ihany koa an'izany tena lasa malahelo lasa fitaovana ahafan'ny fanjakana mampangina reo manohatra azy le izy mila jerena tsara ngamba le dossier an'ireny olona reny hoe tena zay ny qualification pénale nanenjana azy tsy mino tsy mino fa mety misy ataontsika hoe fanitarana resaka ihany koa fa raha tena mijery ianao ny fanenjana an'ireny olona reny a ohatra ny misy ny ataontsika hoe loi sur la cybercriminalité tsy misy idirany atteinte à la sûreté mihitsy zany zavatra zany hitantsika ohatra efa dépénalisé ny resaka inona moa ny infraction amin'ny législation sur la communication e fa le izy zany le fa berija sy rolimercial tafiditra ao anatiny reny zavatra reny moa zany a amarino ihany le qualification de hitanareo rehefa avy hoe marina zany zavatra zany sa tsy marina fa indraindray zany le izy misy olona manitatra de tsy qualification pénale nataon'ilay atao fampanoavana le izy de hitarina zavatra hafa le izy eny ary marana ny fandarana tanteraka sika Andriamatoa secrétaire général mandeha be ny fotoana bebe ihany koa fantanina nomako ato nefa mitsiampy moa zany fa maniry mbola iverenanao indray ho amin'ny fotoana manaraka rehefa asaina eto satria tsara manamarika fa de nanasanao taoriana n'iny le fanambarana ny navokany amnistie moa ny zoma teo de nitady anao mbola tany mahajanga nametraka ny pôle anti-corruption tany tena isorana bevata Andriamatoa secrétaire général nanaiky nasainy fandarana ny fitidizoro tamin'ity ality topoka sotra indrindra gasikara misaotra anareo ihany koa ato amin'ny Real TV nanasa ny oalina ny tenako zany mahita fa arena ny zavatra ohatran'izao satria ahafahanareo ahafahanay ahafahantsika rehetra mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra tena misy marina eto ihany koa dia miantsy foana zany ny mahambony ny fihavanana malagasy ninninona zany dia tsika zao a dia malagasy foana tokony apetraka foana zany zay fihavanana zay a na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-sosialy izahay tompona ndraiky mpanjakana ohatran'itony dia mandalo amin'itony toerana itony a ohatran'ny tenako manokana zao dia mpitsara ary maniry ny verina amin'izany raharam-pitsarana zany rehefa vita ny andraika zay antsoroana eto ka tsy maintsy mitsinjo foana an'izany ataontsika hoe sotoavina mamalagasy zany fa dia mankasitraka mankatelina tompoko mankasitraka tompoko ity ampamaranana moa fomba mazatra nyity fandarana ity Andriamatoa secrétaire général misy an'ilay fanontaniana hoe eny na tsia zany hoe eny fotsiny na tsia ny valiteninao Andriamatoa imbiky herilaza sy secrétaire général ministéran'ny fitsarana ve maniry ny ho lasa ministre tsia
zay ny valiny makasiraka tompoko isaorantsika rehetra tany tokantrano anaraka ny fandarana trano farany mametraka ny veloma mandrapafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoka veloma tompoko Cahier Premier Plus. Tianatra tsy hay isaina.